Izay ny ao amin'ny sokajy zokiny fa mbola niatrika lalao tany Moramanga ihany koa ny Cheminot Madarel sokajy zandriny teto dia raharahan'ny samy Madarel teto no niona ho an'ireo sokajy tanora ireo satria dia natateraka ny valinadiny ny Cheminot Madarel avy aty Antananarivo rehefa nandresy ny Cheminot Madarel tany Moramanga tamin'ny isa 2-0. Natateraka ny valinadiny ny Cheminot Madarel Antananarivo ho an'ny sokajy zandriny io manao akanjo fotsy amin'ny sary. Raha nanafika ny ekipan'ny Cheminot Madarel Moramanga manao akanjo maitso omaly tolakandro ihany koa teo amin'ny kianjan'ny Mangarivotra Moramanga. Mbola latafiditra ao anatin'ny lalao ara-pirahalahiana zao fiaonan'ny Cheminot samy Cheminot zao saingy ny avy eto Antananarivo sy Moramanga aloha niona tamin'ity omaly ity tany Moramanga. Resin'ny Cheminot an'Antananarivo tamin'ny isa 2-0 ny Cheminot Madarel any Moramanga. Niadiny baolina raha ity fiaonana ara-pirahalahiana teo amin'ny sampiasa ny Madarel ity. Nafinaritra le lalao hita hoe tena ara-pirahalahiana tokoa. Resy rosaray nareo inona ny lesoka, inona ny tompony ho an'ny Cheminot avy any Antananarivo? Ie, raha ho anay aloha ny lesoka zany hita hoe mbola somary zandry loatra dia tsy dia matitra loatra amin'ilay filalao. Ny tombony ho an'ny avy any Antananarivo hita hoe efa manana expérience izy zany. Somary nisy atao hoe tsy famatorana teo amin'ny mpiandro tsatokazo no natafiditra baolina anankiroa mihitsy efa zay mihitsy iny mihitsy ny mpiandro tsatokazo sa hoe ie iny mihitsy aloha ny mpiandro tsatokazonay fa zany hoe androany hita hoe tsy tafiditra ao anatin'le matsa mihitsy izy ny tena marina tsy hay hoe inona ny nahazo azy aloha fa tena zay aloha ny hita. Nafinaritra aloha lalao tamin'ny ankapobeny satria samy manao endry dalo tsara ny rototo fa lesoka kelinay fotsiny dia tsy fahatongavan'ireo namanay maromaro izay tena titulaire fa zany hoe nafinaritra na izany hoe betsaka ny baolina tokony tafiditra fa tsy tafiditra inona no nahatonga an'izay? Eo amin'le fiarahana mbola tsy masaka tsara angambany. Amin'ny ankapobeny aloha tena mahafinaritra le lalao totosa soma tsara zany na dia eo aza ny tsy fampily élément le tena andraresina ilaina ampovoany fa dia misaotra an'Andriamanitra fa mahafinaritra ny ity. Inona ny tena hitanao hoe tombony ho an'ny Cheminot Madarel avy any Antananarivo zany raha tamin'le lalao androany? Tombony aloha zany ny nanomakomana kokoa zany nanomakomana kokoa ny vodilarana ny anina ny vodilarana ny aksa sy rehetrarehetra dia mba notivety ny rano natsakainy. Voalohany indrindra aloha zany dia misaotra aminareo avy any Antananarivo tonga taty aminay manao an'le lalao ara-pirahalahiana. Faharoa niady ny baolina ary tena nanjaka tokoa ny atao hoe fair play tao anatin'izay fanatanjahantena zay. Ny rarina zany dia tsodrano any avy any Antananarivo aloha zany zay fa mahairy zareo atao zany nisy ny vokatra. Faharoa manarakaraka zay dia ho an'ny Moramanga manokana mbola tsy ampy herintaona zay no nijoroan'ny USM le club misy anay fa santatra ampavarano amizao manetsa be mbola ho avy dia ny fangatahanay ho anareo zay mahita zay maheno misy club Madarel eto Moramanga maniry izahay mba handray tournoi na toy izao ihany koa zany le match ara-pirahalahiana zay andraisanay anjara. Sany mametoky ny rotota fa mbola isiatrany ny fiaonana eo amin'ireo samy mpiasan'ny Cheminot Madarel eo sy misehatra ny baolina kitra.